miarabantsika mpanaraka ny fandaharana aodinareo a miavaka kely ny fandaharantsika androany satria dia madamy anitra sy aiky mpianaka izy anao complicité kely anao an'le sakafo miaraka atony misy an'zareo a iaraka amin'ny fandaharana aodinareo. Aodinareo Fabio. Manahoana aiky. Tonga sisa aty amin'ny tokantrano kelinay zany dia sotra indrindra. Ito mama. Manahoana mamany aiky. Ie. Sotra betsaka. Tonga amin'ilay fotoana amin'ny fanomezantsika amin'ilay iaraka amin'ny fandaharana aodinareo a karakara sakafo. Ie. Tonga aty aminay dia fifalianao anay mandray angy dia sady nitondra takamasoandro be anay gy androany dia faly izay fa mafana ny andro. Andao tsika androsany amin'ny terasy giny resaka fa dia atao amin'ny tokotany eto ve sady mba higoaka kely ilay takamasoandro tsika. Eny ary sotra indrindra. Mandroso ary. Io. Ay. Mahafinaritra be zany vy zany. Sady tsara rivotra tanimbary eto ny tanina sonjo. Tena misy akanainy eto. Ny taninandro kely eto tsika aloha zany miresadresaka ko. Ie, araka ny nampanantenana moa zany dia ty le fandraisana anjara amin'ny 5,000 ariary. Hoentintsika hividanana an'ilay ingrédient anaovana an'ilay sakafo. Dia ny tablier tsy aditra anao sakafontsika, tablier aodinareo. Dia ny planche découpée moa zany ito izay tetentsika an'ilay sakafo. Ho antsika mpanaraka amin'ny fandaharana dia miavaka amin'ny fandaharana satria dia tour de quatre mains ty androany ty, zany hoe complicité entre mère et fils zany izy mianaka no hiara amoaka izay fahaiza mahandro izay araka amintsika mpanaraka amin'ny fandaharana izay sambany nisy atao amin'ny fandaharana aodinareo izy moa zany efa complicité efa nisy taminay hatramin'izay hatramin'ny mbola teo data zany zasiziny tena mpanao sakafo dia neny manampy izy tena mikarakara zany dia neny hirakiraka kely dia moa izay mianaka rery sisa dia fanosonosika eo za manao dia izy manampy anazy. Ok, inona ilay sakafo arosontsika androany ary? Salade grecque simple sy steak. Dia ny dessert antsika crêpe à la confiture miaraka amin'ny fruits de saison. Fruits de saison antsika zany voasary greffe. Voasary crêpe à l'orange zany miaraka amin'ny salade grecque simple. Misy antony manokana ve ny safidiana le salade grecque? Ny salade grecque zany vao tamin'ity taona ity izay mianaka ny tena nakafiana izy io, sendra nanao sakafo à l'improviste fetim-pianakavia. Dia io mora natao sady ara-pahasalamana, mora vita nefa tsara. Dia tsiro teo ilay ohatra lasa tian'io foana zay isaka weekend dia lasa aleo io ny atolotra amin'ny olona satria mety amin'ny rehetrarehetra, mora atao. Mora hohanina ihany koa. Akafiziny eny tsara zany io salady io. Ie tena akafiziko mihitsy sady tsika koa moa zany zao vaninandro ririnina. Mila sakafo maivana sy ara-pahasalamana tsika dia tena mety tsara maro loko. Mora le mihinana fonina maso, tsara. mihinana ny vavy. Eny ary. Ao arava dia androso any an-dakozia tsika hikarakara an'ilay salady fa efa mitelin-drora sahady vao maheno an'ilay anarany fotsiny. Entiko ny planche. Eny ary io. Alohan'ny karakarana ny nampsika dia ilaina ny manamarika fa tsara kokoa raha malemy ny steak. Izany indrindra na tonga ny haiko ny kapakapany hena teto. Avy eo dia atao izay apotsika ny sakamalao ka ny azy dia nampiasa irony pressa irony izy. Tsy nandeha irera nefa izany fa mbola nampiany sira sy tongolo gasy. Ary tsy adino ny menaka mba hampalefaka tsara ilay hena. Vita izay dia afangaro izy rehetra
ary nofaranana tamin'ny poivre mba hampiavaka ny tsirony amin'ny andavanandro. Ny poivre moa ho antsika izay tsy mbola mahalala dia betsaka ny voka-tsoa entiny toy ny fiadiana amin'ny mamiadana, ny fanalana ny arerahana amin'ny ozatra sy ny maro hafa tsy fatanizy. Rehefa voafangaro tsara ilay hena dia alona mandritra ny 12 minitra. Alohan'ny hitetehana ny concombre dia tsy novoasana toy ny mahazatra fa nokikisana hitazomana ny lokony mba ho fafinaretan'ny maso. Vita izay dia narotsaka ny vinaigrette. Teto moa dia nanarany fotsiny hoe vinaigrette fa mba ho ara-pahasalamana kokoa dia nosoloana izy mianaka citron izany, miampy huile d'olive, sira, siramamy ary poivre. Narotsaka ny tongolo, ny salady dia nasiana vinaigrette kely dia nafangaro. Vita izay dia arotsaka ny voatabia arahan'ireo poivre maro loko mba hanome endrika hafa kely ny salade grecque-tsika. Tsy adino ny fromage, ny olive verte ary faranana amin'ny olive noire dia afangaro indray izay rehetra izay. Fikarakarana ny crêpe fohy indray isika re. Maka lafarina 500 sy 800 grama isika dia arotsaka ao ny atody anankiroa. Avy eo dia afangaro izany ary araraka tsikelikely ny ronono 500 ml. Arahana rano iray vera mba tsy hiraikitra ilay lafarinina. Vita izay dia ampiana sira iray tsongo. Dia fonosina anaty papier film mandritra ny 12 minitra. No andramako voalohany ny cuisson moa zany dia apohainy no anaovany aika azy. Miantro be mihitsy akena nahoana tsy androko mihitsy no anaovana an'ilay dégustation andramako hoe nalemy sa tsy nalemy le hena. Naomby ny macération antsika
tendre tsara le tranche fine ny assaisonnement moa zany dia hita mihitsy hoe assaisonnement antonony zany hoe sady tsy matsatsony tsy masira fa mety afaka mirajouter sira ho an'ny olona tia sira ho anahy manokana zany tena équilibré. Eritreretiko tamin'ny voalohany hoe tsy dia hisy zavatra hikarepoka le izy a nefa rehefa mihinana an'le légume cru tena heno tsara le craquant zany ao anatiny zany hoe tena misy sensation zany mihinana an'le izy. Ny remarque kely par rapport amin'le préparation dia le découpage n'le steak tsara foana tsika rehefa manapaka hena zany dia tsy mi-contre fibre manaraka an'le fibre dia iny risque tsy hampamafy kokoa an'le hena zany rehefa arahana amin'le fibre le izy. Ny fikarakarana an'le sakafo amin'ny ankapobeny aloha tena misapo amin'le fahadiovana va tena hoe voadio tsara le sakafo a désinfecté tsara ny légume efa hoe ao anatin'le norme tsara mihitsy zany. Zay zany no mikasika ny steak sy ny salade grecque atsika. Ny dessert aloha visuellement tonga dia équilibré tsara ny couleur 3 couleurs zany tena hoe ao tsara anatina aspect visuel fa visuellement fotsiny le crêpe tonga dia hitako hoe mety tsy ho ampy cuisson kely. Crêpe zany ho atsika mpanaraka amin'ny fandaharana rehefa manao crêpe dia azavadika le crêpe raha tsy misy doré le sisiny satria iny le doré amin'ny sisiny iny zany no manamarika fa mahazo cuisson ao ambany mba hanamora ny hinanantsika azy. Raha hohanina miaraka amin'ny voasary izy mety voamaika tsara. Marihana hatrany fa misy confiture d'orange ao anatin'le crêpe. Tsara kokoa izy hohanina miaraka amin'le voasary. Tsy nanina le crêpe na somary blanc ara. Ny zavatra ny andrasako dia aheno fofon'le lafarinina. Tsy haiko na le lafarinina le moi koa tsy mamofona aloha fa ny andro mihitsy aho hoe aheno fofona lafarinina fa tsy naheno aho zany a. Zany hoe tsy doré le izy fa lent le cuisson zany dia tena masaka tsara le lafarinina dia tena mety tsara amin'izao vaninandro mangatsika zao koa satria mila voankazo tsika donc appréciana zany nareo mba hanao dessert zao matetika. Zay ny avy aty amiko dia ameko anareo ngamba amin'ny fitenenana raha ohatra ka misy oambara tao anatin'izay fiarahantsika na ampiseho an'izay fahaiza manao tamin'ny fandrahoan-tsakafo zay. Dia ezaka foana tsara an'le resaka amin'ny performance manao sakafo zany misaotra tamin'ireo marika fa manampy be reny dia meko anazy ngamba fitenenana fa zay ny momba ny salade grecque sy steak koa. Mitovy aminazy ihany zany dia isaorana be dia be amin'ny chef amin'ny fanamarihana fa entina hanatsara anay kokoa ny amin'ny manaraka zany reny. Manarak'izay dia isaorana betsaka ny RTA ny karakara izao fandaharana izao satria raha tsy misy ilay fandaharana tsy misy izao fiarahana ny sakafo tamin'ny chef sy ny fanamarihana sy ny fampianarana izao mba entina hanatsarana ny amin'ny manaraka. Mifarany eto ny fandaharantsika zany fa dia misaotra anareo nanaraka ny fandaharana ary mampirisika anareo hatrany handray anjara ao amin'ny page officiel ny aodinareo na manantona mivantana eny amin'ny RTA eny Akorondrano dia ao zany no mifantana endraisanareo anjara ka dia mametraka ny kompatanana ho antsika rehetrarehetra.